Mankalaza ny andro natokana ho an'ny varika isika eto Madagasikara ny 7 Oktobra. Ka raha hiresaka momba ny varika isika dia tsy azo atao ambanin-javatra ny anjara asan'ireo vehivavy mpikaroka momba n'izany varika izany. Ny lohahevitry ny fankalazana amin'ity taona ity dia ny hoe ny varika tsy fiompy, tsy fihinana fa andrin'ny ala. Se no inona no antony ilazantsika an'izany hoe andrin'ny ala izany ny varika? Maro be ny antony ilazana fa andrin'ny ala ny varika. Voalohany indrindra ao anaty ala dia mifampiankina avokoa ny zavamananaina rehetra, na ny zavamaniry na ny ireo biby izay miaina ao anaty ala. Ka andrin'ny ala ny varika satria anisany manampy betsaka ny ala mba hitombo. Ny ala mantsy zavamaniry izany dia tsy afaka mihetsika izy ireo. Ka raha tiantsika hananjanaka ny zavamaniry dia ny varika no anisany manampy azy ireo amin'ny alalan'ny fihinanan'ny voankazo no anisany ohatra anampian'ny varika ireo zavamaniry. Izany hoe ny mahatonga ny ala be hitantsika io dia ny varika no anisany manana andraikitra lehibe ao anatin'izay. Ary satria dia sakafon'ny varika ihany koa ny ala na ireo voankazo ireo na ireo zavamaniry rehetra ireo dia anisany sakafon'ny varika avokoa. Ka tena andrin'ny ala mihitsy. Raha tsy misy ny varika dia tsy misy ny ala. Na tonga antsika nafantatra an'izany rehetra izany dia ny fikarohana. Inona no fanamby fano miandry anareo vehivavy mpikaroka momba ny varika? Inona ihany koa mety toe-java-misy mety mbola manahirana sy sedra miandry anareo amin'izao fotoana izao? Ny fanamby aloha amin'ny hoe vehivavy misehatra amin'ny resaka hoe fikarohana indrindra momba ny varika, eo aminazy manokana izany dia efa misy ohatran'ny hoe fantatsika rehetra fa ny vehivavy manana andraikitra maro be na ataoko hoe nivon-tokantrano fotsiny ara dia eo anatin'izay fikarohana izay mbola misy ankoatran'izay izany miandry ny vehivavy, ohatra hoe fanohanana amin'ny endriny maro samihafa. Satria ny zavatra misy hoe ny fanamby iray tena ngeza be aloha izany hoe dia indraindray tsika tsy eo ampelantanana daholo ny zavatra entina mikaroka. Dia vao maika manano sarotra raha tokony ahitsy ny lalana, lasa somary miodikodina ianao dia indraindray lasa mivily mihitsy dia tsy tonga any amin'ilay tanjona. Izay zany aloha anisany anankiray hoe tena sarotra ny zavatra miandry. Kanefa kosa moa rehefa eo ny finiavana dia eo koa izay fanohanana izay mety hoe tsy avy amin'ny tenanao rery ihany, tsy avy aminao fa amin'ny manodidina anao ihany koa. Ary indraindray raha tena fanampiana avy any ivelany mihitsiny dia tonga ihany ilay sehatra hoe hitanao ihany ilay zavatra tadiavinao, tonga ihany amin'ny voka-pikarohana ilainao ianao izay afaka manampy ity harena lehibentsika eto Madagasikara ity dia ny varika. Ny tena zavatra iray ngeza be fanamby koa ao amin'ny resaka fikarohana momba ny varika dia indraindray ianao te hikaroka an'ilay varika hoe za andeha ho ary kanefa ny zava-misy haintsika tsara ny fahampitehana misy. Mety mbola tsy hainao koa momba ilay izy efa tsy hita intsony aiza ny misy azy. Eo zany tena zavatra ngeza be sady mampalahelo hoe ahoana natao. Izany zany no hitako hoe tsy maintsy misehatra maro miara-miasa raha tsy vita mikaroka rery izany fa misehatra maro be miara-miasa ahafahana hoe ndao tsika hikaroka momba an'ity dia mba harovantsika aloha ity alohany ahafantarantsika hoe ahoana ny ahafahana miaro azy sy mikaroka ny zavatra rehetra momba anazy. Ireo zany hitako hoe fanamby-ngeza be mihitsy ny hatrehan'ny mpikaroka momba ny varika amin'izao fotoana izao. Ary raha momba anareo vehivavy mpikaroka manokana ary? Ny vehivavy moa izany efa niteneniko hoe tena maro ny zavatra hatrehan'ny vehivavy dia ankoatran'ny hoe ilay andraikitra raisina tena misy. Fa ny hitako hoe ny olan'ilay vehivavy angambany hoe tsy tena mahasamijoro, tsy tena mahasamysehatra indraindray. Sa hoe tsy manana tahaka ve izay? Zany izy daholo fa hitako hoe fotoana izao hijoroan'ny vehivavy hoe reto izay ilay tena mpikaroka, reto izay ilay tena vonina hiaro azy azo arovana indrindra moa ny zavaboarintsika. Dia hitako hoe izay zany misy kely an'izay zany angambany mahatonga ny vehivavy ohatran'ny hoe tsy dia hita amin'ny sehatra fikarohana. Nefa ireo dia noho izany rehefa vita ilay fikarohana dia manahoana ary any amin'izao vanim-potoana izao tomoina ny ataontsika hoe état des lieux na ny zava-misy tokony ho fantarin'ny olona rehetrarehetra mikasika ny varika amin'ny ankapobeny. Raha amin'ny ny situation ny varika na ny lemure amin'izao zany dia misy eo amin'ny karazany 700 ny varika zany izao eto Madagasikara. Misy izy ireo ny mandeha amin'ny atoandro mirihariha any anaty ala any rehefa mazava ny andro dia misy ihany koa ny mandeha amin'ny alina. Ny varika
dia ao anatin'ny fianakaviam-be an'ny primaty ohatran'ireny hoe gorille na chimpanzé na babouin ny any Afrika na ny orangoutang any Indonésia dia ny antsika eto izany a ny varika na ny lémurien dia manan-karena itsika eto Madagasikara raha ny resaka primaty satria eo mihoatra ny 500 isan-jato ny primaty maneran-tany zany dia eto amintsika amin'ireo lémurien 700 espèce na karazany eto amintsika reto fa ny mampalahelo anefa dia 770 isan-jaton'izy ireo dia tany dindomdoza ny fisiany satria misy ny ataontsika hoe liste rouge ny espèce izay zavatra iray zany lista iray anasokajiana ny lahara-pahamehana amin'ny atao hoe fiarovana na amonjena ny zavamaniry na ny biby eto tany zany hoe iza ny tena hoe tena mila ilaina vonjaina maika dia maika dia ny eto Madagasikara zany izao dia eo amin'le 300 ao anatin'le varika eto amintsika zany dia tandindomindoza na eo amin'le hoe menacé dia 30 amin'izy ireo indray ao anatin'le hoe en danger critique na efa hoe atahorana mihitsy ho lany tamingana tsy zoviana amintsika angambany hoe inona ny antony maha-lany tamingana an'izy ireo voalohany indrindra fihazanana azy ho sakafo fa eo ihany koa ny fihazanana azy ho ataontsika hopitsika na tezaintsika dia eto zany te hanipy amintsika izay milaza fa tian'ireny biby ireny na mieritreritra hoe tian'ireny biby ireny dia mitazona azy ho animal de compagnie tsy marina zany hoe tian'ireny biby ireny tsika rehefa mitazona anazy ho animal de compagnie satria matetika fatorantsika izy ireny matetika anaty gadra ny itazomantsika anazy dia nefa tsika milaza hoe tia azy ka eto zany dia hanipy anareo ankizy manana gidro na varika na maky na nareo te hanana amin'ireny gidro ireny any aminareo jereo fa biby anaty ala izy ireny ary mijaly izy ireny mampahoneny izy ireny tena mijaly izy satria alavitra ny dada sy neniny alavitra ny zokiny zandriny izy alavitra ny tranony alavitra ny alany dia ny anankiray antony ray mahalany mety ho alany ringana anazy koa zany dia ny fahampotehany ny fonenany izay ny ala satria any anaty ala daholo nipetrahan'ireo varika ireo zany raha ny vinavinan'ny pikaroka zany dia afaka 500 taona any ho any raha mitohy ny fanimbana ny ala misy amintsika zao dia horipaka ny 20 isan-jato ny ala izay fonenan'ny varika sy ny lémurien dia manentana hoe ndao ifanometanana maro ny zavatra azo atao tsy eritreritra hoe zavatra sarotra be ohatrany hoe fikarohana fa na fanentanana na ohatra fanampiana ny olona eny manodidina ny ala eny mba hananany zareo velomam-po maharitra tsy manimba ny ala dia izay andaontsika hiaraka hiaro anazy dia mba ho velona tsara ireo trésor-tsika ireo fa ny herikerika hono mahatondra drano izay ny fanentanana dia rehefa misy an'izany hoe fanentanana izany dia mikasika ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy ka manana ny Gisèle itsika izay sady primatologue no miasa eo anatin'izany serasera izany koa ka ahoana raha ny fampivajiana an'izany asa anankiroa izany aloha voalohany indrindra dia inona marina ilay tena tokony ataontsika mba ahatonga ny olona rehetra ho tia ny varika hiaro ny varika dia andray anjara hiaraka aminareo mpikaroka amin'ilay fiarovana ny varika. Ie, misy fiarahamentana tokoa amin'ny fiarovana ny varika ka raha ohatra isika araka ny netreretiny ahoana nazahoana olona maro andeha hiaro an'ireo varika ireo dia misy zavatra roa tsy maintsy hojerivantsika ao anatin'izay iza le olona kendrena izany hoe ny cible dia ahoana ny fomba ampitahantsika an'izay hoe tokony harovana ny varika raisiko izany ny teboka voalohany hoe iza daholo ireo olona tokony ho kendrena entanina amin'ny fiarovana ny varika dia ny olon-drehetra mihitsy io tsisy akanavaka tsika zany ohatrany diso tetika zany tsika hoe taty amin'ny mpianatra foana tsika no sisika nanao fanentanana fa amin'izao zany hita hoe rehefa elany natao ny fanadiadiana dia mijery mididiny tsika vertikala ary mijery marin-drano
ahoana moa izay fomba zay mijery mididintsika zany hoe ireo olona tompo-kevitra mpanapa-kevitra ao amin'ny faritra anankiray misy varika tompoko dia tokony ho ahafantatra hoe inona ny tena ilayntsika andreo varika ireo, ahoana ny lanjan'ireo tokony ahafantatra daholo, miainga avy any amin'ny ataontsika hoe député ny faritra, ny ben'ny tanàna, midina amin'ny distrika, amin'ny fokontany. Zay zany ilay ataontsika hoe ny manam-pahefana, ara-panjakana sy ny ara-drazana. Maninona ny hoe ara-drazana? Satria ireo olona ireo ange toteny eo amin'ny faritra io ka rehefa ireo no miteny dia tsisy miteny ny ambiny fa manaraka. Zay zany zao tsika dia efa mahazo olona maro be satria mitsangana andriamatoa député, mitsangana ny maire, hiteny amin'ilay vahoaka dia efa betsaka zany ny olona mandre an'ilay fanentanana. Avy eo nefa tsika tsy mijanona eo amin'ilay fijerena mididina fa tsy maintsy mijery marindrano tsika hoe reto sarababem-bahoaka reto koa tsy azo ataonao hoe ity le izy dia ity le izy dia ity le atao, fa tsy maintsy ataonao zany zay itiavany an'io varika io, azavaina aminy. Sarababem-bahoaka ao anatin'ny ankizy. Ny ankizy moa zany fahafantarantsika anazy hoe izy mora mandray, mora makatoa ary mora mampiatra. Dia izay mahatsara an'ilay hoe mijery mididintsika sy marindrano. Ka rehefa tafaraka zany avy any amin'ny manam-pahefana, tafaraka ny avy aty amin'ny sarababem-bahoaka ao anatin'ny ankizy, rehefa tafaraka samy mahafantatra hoe inona ny ilaina an'io varika io, inona ny tena lanjan'io eo amin'ny fiainantsika, dia zay tsika mahazo vahoaka be dia be. Izy tsy hoe 100 isan-jato akoriny. Io ohatra ny olona ao an-trano ihany tsy ny zanaka ao 100 isan-jato no anana hoe iray hevitra fa tsy maintsy manana ny heviny, fa mba farafaratiny zany mba ny vahoaka ny Antsasamanila manaiky an'izay hoe iarovana ny varika zay. Zay aloha ray. Dia rehefa avy eo itsika ijery hoe ahoana le fomba iresahana. Io zany le serasera ny hiditra. Serasera hozy izy satria tsy azo atao mitovy ny fomba fitenenanao any faritra atsimoka, any faritra atsimoka, any faritra avaratra, ka faritra atsinanana. Tsy mahazo atao hoe fomba anankiray mitovy dia afindrako hoe ty dia hoentiko ary, ty dia hoentiko ary. Tsia. Samy manana ny fomba n'ireo tany ireo, samy manana ny fomba iresahana aminy. Raha raisiko ohatra fotsiny zao misy faritra any atsimo any, ny vehivavy tsy mahazo manatrika fivoriam-pokotany. Dia ianao zany raha vehivavy ianao, raisiko satria vehivavy no resantsika eto, vehivavy no andeha hoery an'ilay fivoriam-pokotany, lehilahy daholo ny eo. Zay aloha ray dia efa hozy izy ny lehilahy hoe izy ty akoho vavy maneno ty, dia efa tsy tafitany aminy le zavatra tianao ampitaina. Io serasera io zany tena miasa betsaka eo amin'ny fiarovana ny varika, ary tsy azo ampitoviana isa-paritra fa mijeritsika ny fomba mampanao. Dia eto dia miombon-kevitra amin'reto rahavaviko reto hoe tonga zany ny fotoana ny vehivavy, satria tsika zany zao raha jerena ny vehivavy mibetsaka eto Madagasikara sy eto an-tany. Dia fotoana zany zao raha ny vehivavy no miresaka, dia le ankohonana anie zany dia efa voaresaka an'io ka raha resy lahatra ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano anankiray, hiresaka amin'ny vadiny izy, hiresaka amin'ny zanany izy, ary ny vehivavy dia manana anjara toerana amin'izay serasera izay manomboka eo amin'ny ankohonany. Dia misaotra anareo amin'ny fanehoan-kevitra dia mirary soa ny vehivavy mpikaroka momba ny varika, vita be amin'izany fiarovana ny varika izany. Misaotra betsaka.